Efa tokony hiomana amin'ny fanadinana hoatrehany amin'izay ireo mpianatra nala bakalorea. Namoaka ny tetiandrom-panadinana bakalorea 2024 any teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany zoma. Ny 12 amin'ny 12 Jolay no hanatanterahana izany ho an'ireo manala ny bakalorea amin'ny fampianarana ankapobeny. Raha toa ka hitoy ny 10 hatramin'ny 12 Jolay kosa zany ho an'ireo mpanala ny bakalorea teknôlôjika sy teknika ary arak'asa. Efa nisokatra nanomboka ny 10 Janoary teo ny fisoratana anaranao amin'izany ary farana ny 12 Martsa. 500 ariary ny sara-pisoratana anarana ho an'ireo mpiadina atolotry ny sekoly, 5 ariary ho an'ireo mpiadina misoratena ary 100 ariary ho an'ireo mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Misy ny sokajy vaovao an'ireo ao amin'ny sampana teknika amin'ity taona ity dia ny tourisme, hôtellerie et restauration. Iverina an-tsekoly avokoa moa ny mpianatra rehetra manomboka ny alatsinainy 17 Janoary izao rehefa avy ny alasasatry ny noely araka ny fanambarana nataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy maintsy arahina kosa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny Mahanoro ny alarobia 17 Janoary izao ny taom-pambolen-kazo taona 2022 raha ny loharano vaovao avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Andrasana ny toerana ny filohan'ny repoblika hanomboka amin'ny fomba ofisialy izany fanamariana izany. Efa miomana amin'izany ihany koa ireo andrim-panjakana na koa ireo fikambanana maro samihafa. Anisan'izany ohatra ny avy eo amin'ny anteny merandolona izay efa nijery fotony ny toerana ambolen'izy ireo hazo izay velara-tany manodidina ny 100 hektara any amin'ny distrikany an-kazo be iny. Ny VVF ihany koa dia efa nanomana hatriny tamin'ny herintaona zanakazo miisa 9 eo ao anatin'ilay tetikasa erana amin'ny poniny Dablava distrika Menabe. Araka ny voalazan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy dia efa azo atao ny maka zanakazo eny amin'ny sampandrarana ny tontolo iainana ho an'ireo maniry iroso amin'ny fambolen-kazo. Namoaka ny tetiandro ny fifanintsanana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika na CAN ho amin'ny taona 2024 ny Confédération africaine ny baolina kitra. Arak'izany dia ny volana Jona vao hiditra an-tsehatra ny ekipa nasionaly malagasy fa tsy sedra lalao savaranon'ando. Isan'ireo ekipa pirenena mbola tsara toerana aty Afrika ny Barea ka tonga dia hiatrika avy hatrany ny lalao isam-bondrona mandritra ny fifanintsanana ho amin'ny CAN 2024 izay atao any Côte d'Ivoire ny 13 Jona ka hatramin'ny 13 Jolay 2022. Araka io tetiandro io izay nivoaka omaly alakamisy dia ny 2 Jona ka hatramin'ny 14 Jona no hizotra ireo andro efatra voalohany amin'ny lalao isam-bondrona. Ireo lalao farany kosa dia ny 15 ka hatramin'ny 17 Septambra no anaovana azy. Miandro noho izany ny antsapaka izay atao ao aorianan'ireo lalao savaranon'ando ny 20 ka hatramin'ny 17 Martsa vao fantatra izavy ireo ekipa pirenena iray vondrona amin'ny Barea.